Izany dia fampisehoana fohifohy momba ny application Raozery amim-peo. Application Raozery amim-peo izay application natao an'izay te hivavaka ny rosaire masina. Ao anatin'ny Play Store ny akana anazy dia tadiava hoe Raozery. Rehefa mitady Raozery ianao dia misy Raozery anankiray eo mahafinaritra koa ilay izy azonao andramana. Ny mampiavaka an'ity Raozery amim-peo ity zany dia izay hoe Raozery misy feo izay izy. Dia mahita an'ity hoe Raozery amim-peo ity dia azonao installer ohatran'io zany ny icône. Rehefa vita ny installation zany dia hitanao ity icône ity eo amin'izay toerana misy ny application anao, ny anahy eto amin'ny écran principal eto. Dia iny fotsiny tsindriana. Rehefa tsindrinao iny dia misokatra ohatran'izao. Misy hoe Raozery masina, misy ny teny izay nosoratan'i Papa Jean Paul faharoa. Eto ambany eto misy ny mystère mahafaly, mampalahelo, mystère be voninahitra, mystère manazava. Dia misy saina ihany koa izy anankiroa, ny iray malagasy, ny iray frantsay. Angamba hoe ho an'ireo izay te hampiasa teny frantsay dia azony tsindriana ilay teny frantsay dia miova fotsiny ny zavatra vitsivitsy fa tsy izy rehetrarehetra satria ny teny ao ny vavaka ao zany dia mbola vavaka amin'ny teny gasy daholo ihany. Dia raha ohatra zany ka tonga fotsiny ianao dia hampiasa ny Raozery, hampiasa ohatra hoe mystère anankiray dia tsindriana ohatra hoe mystère mahafaly, dia avy eo tonga dia tsindriana ilay play ity zany ilay bouton ity dia tonga dia mandeha izy. Rehefa sendra voatsindry ity dia tsy maintsy manindry fandroana iny raha ohatra ka tena hanity anazy. Manaraka an'izay ny feo dia azo soloina. Ny fanoloana ny feo dia tsindriana ity icône kely eto ambony ankavanana eto ity dia misy ao hoe anova feo. Ohatra hoe mienregistrer ny feo amin'ny fianakavianao zany ianao na feo any am-piangonana dia ireo ny feo rehetrarehetra miasa ato anatin'ity application ity dia azonao soloina daholo ireo. Azonao enoina aloha izy raha ohatra ka tsindriana ity hoe ity play kely ity dia avy eo mihaino anazy ianao. Dia azonao soloina, ny fanoloana anazy dia manindry an'ity sarina micro ity. Dia avy eo ireo zany ny fomba atao hanoloana anazy, na ianao manao enregistrement direct zany hoe tsindrinao ity sarina micro ity, na ianao maka ao amin'ny telefonanao ity bouton fahatelo ity hoe tsindrio raha ka ny feo efa vita ao amin'ny finday. Dia na raha ohatra ka hoe misy tsy mety dia averinao hatramin'ny voalohany zany hoe ilay feo original zany ity fahaefatra ity. Rehefa hihainao an'izay vita ny enregistrement moa ianao zany dia ity bouton faharoa ity no hanaovana anazy. Izay zany ny fanoloana ny feo, azonao soloina daholo ny feo rehetrarehetra, na ny rainay any an-danitra zany, na ny ara-parimarina, ny voninahitra, na ny lohateny tsirairay. Azonao andramana satria araka ny jerevantsika teo misy foana ity tsindrio raha iverina amin'ny feo voalohany ity foana izy ity bouton farany indrindra ity. Dia tsindriko ny miverina ny aloha. Izay zany momba n'ity application ity misy fanazavana kely teo ity hoe momba ity dia misy fisaorana kely raha ohatra ka misy fanontaniana dia io ny ahafahanao mifandray aminay. Dia isaorana be dia be ny radio Don Bosco nandefa ny feo sasany taty amina, isaorana koa ny catholique.org. Izay zany ny momba n'ity application ity.